Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray ary faly manonona ny fiadanan'ny tompo anapaka amintsika rehetra atao anatin'ity fandaharana ity sy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika. Izay ny tena zava-dehibe. Loha hevitra dingantsika anio dia mikasika indrindra ny tsangan-dravatra izay misoratako mazava eo amin'ny topika hoe pastora FMPM tsy ho alavaiko izay tsy tononoko amintsika, tsy ho dedaiko amintsika satria manjary lasa misibile fiangonana isika, fa izay ilay lahatsoratra nivoaka nanolana tovovavy 13 ans, 18 ans, 19 ans ary ny pejiny polisim-pirenena malagasy no namoaka an'izay lahatsoratra izay, izany hoe tena nisy ilay tsangan-javatra fa tsy onono. Dia mitohy amin'izay ihany hoe nisy tanora tratra nanao firaisana ranofo tany amin'ny Zaikabe JMJ, ny an'ny katolika zany ilay farany teo. Tsy dia izany zavatra rehetrarehetra izany no ho dedahentsika eto sy ho resantsika eto, fa kosa ny sitrapon'Andriamanitra ao ambadika izany rehetrarehetra izany sy ny efibetsin'ny Satana indrindra anehoana amintsika fa hoe tena miariary ny asan'ny nofo araka ny efa nambaran'ny Paoly any amin'ny epistiliny ato amin'ny filazony tsara. Vavaka isika alohan'izany rehetrarehetra izany. Saotra anao izay tompo iray masina tsara indrindra raha mbola afaka miresaka ny sitraponao ato anatin'ny tombonandro izay omenao voninahitra ho anao raitsy to ary ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao maty teo amin'ny hazo fijaliana isolovonanay, ho famonjenanay grasy fahasoavana no proklameko amin'izany fanambarana izany. Tononoko ny raha maherinao Jesosy Kristy ary tononoko ny fanahiny raitsy to anapaka felo ato anatin'ny fizarana mba tsy hahafahan'ny demonia manana efipetsy misinfiltre ato anatin'ny teny izay zarany. Sokafo ny fony tsiraray, sokafo ny masom-panahinay, amantatra foana ny sitraponao ary indrindra mba ho tanlonaka ahafahany zany teninao izany manapaka any am-ponay eo amin'ny fiainanay andavanandro sy eo amin'ny asa mandrarahanay, ahafahanay tompo mahony teny amin'ny velam-pandriky ny demonia eo amin'ny tontolo izay iainanay. Ny aja sy ny dera dia ho anao raitsy to. Ny anaran'i Jesosy Kristy no hamonako an'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Iny ary tompoko hoy aho hoe nisy tranga mampalahelo mampangoritsina misy eo. Ny anankiray dia hoe pastora amina fiangonana anankiray, mpitarika amina fiangonana anankiray FMPM no nivoaka gazety nosamborin'ny polisim-pirenena malagasy fa tratra nanolana telo vavaka tao amin'ny ihany zany, 13 taona ny anankiray, 12 taona ny anankiray, 17 taona ny anankiray. Zay ny trangan-javatra anankiray. Anankitelo be zao zany hoe tsy anankiray fa anankitelo. Miariary ny asan'ny nofo hoy ny teniko tany amin'ny fampidirana teo. Zay no ny azo ambara hatreo. Ny tranga faharoa manamafy an'izay dia gazety mandahatsoratra anankiray nisy fotoana efa nanao publication an'izay tato amin'ny pejiko hoe nisy tanora tratra nanao firaisana ranofo tany amin'ny Zaikabe, fivoriam-bendry zareo JMJ. Dia samy naneho ny réaction an-daholo ny olona rehetra, fa ny réaction antsika anio dia par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana. Itsika tsy anambara tahaka ny fanambaran'ny olona hoe tsy vanina. Itsika tsy ilaza tahaka ny fitenin'ny olona, satria ireny olona ireny dia miainga amin'ny émotion, miainga amin'ny sentim-pony daholo no entiny s'exprimer
tena olona mila tapahana mihitsy ny filahiny tony. Itony a dia tsy mendrika ny antsony hoe mpanompon'Andriamanitra. Itony a dia izao dia izao dia izao. Fa ny atsika ny zavatra oambarantsika an'io a dia manahoana inona no zavatra tokony voaray atsika selon ny soratra masina, selon ny Baiboly, selon ny fampianarany Jesosy Kristy. Ny zavatra ambara amintsika tompoko dia izao: tsy mahasakana ny demony, tsy mahasakana ny devoly, tsy mahasakana ny fanaratsy andavo olona anankiray a ny titra hoe pastora. Zay aloha dia tiako apetraka amintsika ety am-piandohana. Tsy mahasakana ny demony andavo olona anankiray a ny hoe mitory-teny ety amin'ny Facebook izy a tahaka an'izao ataoko izao. Tsy mahasakana ny demony andavo ny olona anankiray ny hoe iny olona iny a dia mpitendry ao amin'ny fiangonana, iny olona iny a dia mpihira ao amina koralina anankiray a na mpihira evangelika ao amin'ny groupe de louange anankiray na amina tarika anankiray. Teboka anankiray zay. Ary ny teboka faharoa dia tiako tsindrina amintsika, tiako ambara amintsika, ary tena hoe asiako tsindrim-peo mihitsy amintsika koty anankiray ity, fa isan'ny tena sibla ny Satana izany, isan'ny tena hoe fikendry ny Satana dia ny olona izay mpikirakira filazontsara, indrindra olona anankiray manana titra andresahako eto a, za tsy miresaka ositra, tsy miresaka don spirituel, tsy miresaka ministera, satria reny olona ireny dia mazava ho azy fa miaraka amin'ny ministera izay men'Andriamanitra anazy, miaraka amin'ny don spirituel izay men'Andriamanitra azy, dia misy protection divine, misy fiarovanaandriamanitra, misy accompagnement zany, mesure de sécurité omen'Andriamanitra ny olona izay omeny don sy ministera ireny. Fa eto dia titra andresahako hoe tsy misy dikany amin'ny Satana ny mandavo olona anankiray mitondra titra hoe pastora na mitondra titra hoe lehibe mpitarika amina groupe de louange na mitondra titra hoe apôstôly, mitondra titra hoe mpaminany, bisopy sy ny sisa rehetra. Titra ho any resahako eto. Ho avy amin'izay fanambarana izay tsika hoe maninona, ho avy amin'ny fanazavana amin'izay tsika hoe maninona no amin'izay lafin'ny titra izay, tsy misy dikany amin'ny démonie. Efa manambara sady ilay fanazavana somary tsidikevitra na tsidiko teo hoe ny olona anankiray izay mandray ositra avy amin'Andriamanitra, mandray ministera, fonction zany resaka, mandray ihany koa don fanomezam-pahasoavana, dia miaraka amin'izay misy fiarovan'Andriamanitra ka amin'ny fotoana izay hoe alaim-panahy izy, dia satria manana n'ilay fiarovan'Andriamanitra izy, manana n'ilay ositra avy amin'Andriamanitra izy, manana ny fanangin'ny fanamasina izy, dia mazava ho azy miaraka amin'izay misy foana n'ilay hoe Andriamanitra tsy toa, misy an'ilay fanahandray, misy an'ilay eran'ny filazantsara Jesosy Kristy maty nitsangana teo amin'ny hazo fijaliana nandresy ny fahafatesana, misy an'izay eran'ny filazantsara izay miakompane an'ilay olona nandray an'ilay fonction ana ministera na ilay olona miasa n'ilay don spirituel, ka rehefa misy fakapana dia misy an'izay etsika izay koa mifoa ao anatiny ao, mampatsiahy azy foana ny eran'ny filazantsara sy ny sitrapon'Andriamanitra, mahatonga azy anohatra sy hatohatra. Amen. Fakapana. Alleluia. Dia mitranga fanampiny le hoe nisy tratra nanao firaisana ranofo JMJ, le zakabiandry zareo katolika. Fa ny tiana tenenina amintsika ihany koa dia hoe tsy vao izao vao nisy izany tranga ny zavatra tahaka ireny, tsy voavoalohany ireny tranga ny zavatra ireny nisy, fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao moa dia à la portée en tout le monde ny téléphone, à la portée en tout le monde ny Facebook, à la portée en tout le monde ny fikirakirana ny internet, ny resaka 5G, ny 4G, dia izay maka ny place ny Saint-Esprit, maka ny place ny fanamasina, dia à partir n'ireny tranga rehetrarehetra récolté à gauche à droite ireny dia tonga daholo ny olona
mitondra jugement, mitondra fitsarana, lasa juge daholo ny olona, lasa avocat ny olona, lasa président de jury ny olona, lasa mahay lalàna ny olona, lasa mahay ny rariny sy ny hetsiny ny olona. Ora nefa ny fiainan'ireny olona reny ny ankamaroany dia tsy mifanaraka amin'ny baiboly, tsy mifanaraka amin'ny zavatra takian'Andriamanitra, fa la esprit ambarany didy folo hoe aza mijoro ho mpiapanga, ao ny mijoro vavolombelona andaina, fa misy tena olona ihany koa manana an'ilay esprit fotsiny hoe hiapanga izy. Ilay ambarany amin'ny Joba toko voalohany andininy fahenina hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia miaro koa Satana, hiapanga fotsiny ny olom-boafidin'Andriamanitra. Za tsy miteny hoe olom-boafidin'Andriamanitra ilay pastora tratrana n'olona, olom-boafidin'Andriamanitra ilay tratrana anao firaisana ranofo tao mizaika be JMJ, fa miezaka fotsiny zany manao étalage amintsika ahafahantsika mandray an'ilay fizarana. Averiko indray fa hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia présent eo foana Satana. Ny contexte eto dia hoe misy fivoriana zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra izany dia nateraka avy any ambony. Ho avy ihany koa tsika amin'izay fanazavana tsotsotra izay rehefa avy eo. Misy fotoantsika efa nanazavana izay. Nateraka avy any ambony. Imagineo hoe zanak'Andriamanitra. Imagineo hoe io Jesosy Kristy miaraka amin'ny apôstôly fivoriany zanak'Andriamanitra, fa présent eo Judas, présent eo Satana. Ny s'infiltré eo ny démonie amadika an' Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny Judas tao amin'ny efitra ambony. Dia maika avafa fivoriany JMJ, maika avafa titre pastoral, maika avafa titre hoe apôstôly, maika avefa hoe resaka fonction tsotsotra hoe mety tsotsotra, mety hoe dans le sens ihany koa hoe Andriamanitra tsy to no misonde an'izay hoe tena fonction manana toerana eo anatrehan'Andriamanitra tsy to ilay fonction. Maika avefa hoe fitoriana tena ety amin'ny Facebook, maika avefa zavatra ohatran'izany. Tsisy dikany amin'ny démonie, sœur frère, s'infiltrer amin'ireny karazana hetsika ireny. Ary zany no antony mahatonga ny misy ray manolana ny zanany, misy renikely manapatra amin'ny zanany, misy fanaparana à gauche à droite, satria tellement manana accès partout ny démonie. Alléluia. Tsy izay accès ny démonie izay no ataoko alléluia, fa ny zavatra zaraiko aminao hoe aoka izany ho voaray atsika, aoka izany ho conscient isika, aoka ho may foana isika. Ny baiboly dia nampianatra antsika hoe ho anareo izay efa mijoro, ho anareo izay milaza azy ho efa andrezina, mitandrema fasao lava. Selon plan biblique izay resahako izay. Fa za tsy miteny hoe olona mafy be, bokona be, olona manana ny toerany eo amin'ny sehatra politika, olona manana ny fonction ansignazany eo anivon'ny fiarahamonina, ainsi de suite, firazana. Fa sur le plan biblique, ka raha ny soratra masina ary zany mampianatra antsika hoe ianareo izay efa mijoro tsara, manao azy mijoro tsara araky ny fisainantsika sy ny balance sy ny mesure avaty amintsika fandrefesantsika azy hoe iza dia efa mijoro ao amin'ny tompo, mitandrema façon lava. Averiko ihany hoe tsy misy dikany amin'ny Satana ho Joba toko voalohany andininy fahenina, ny s'infiltrer rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Alléluia. Miaraba sœur Jacques ani lila tainy tompo se. Paul de manana an'izao révélation zao izy tamin'izany vanim-potoana zany. Galatiana toko 5:17. Nofo manohatra ny fanahy. Ny fanahy manohatra ny nofo. Mifanohatra izy roa reo. Mba tsy azahoantsika, tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Raha ohatra zany misy assemblée JMJ, na misy pastora manana ny titre maha-mpiandry azy izy, zay mantsy le fonction hoe pastora mpiandry. Andraso ary niondro kozy Jesosy Kristy tamin'ny Petera, moa ty ahy vai ianao. Ngeza be tsara aloha tsindrina amintsika fa
ny fonctionna mpiandry pastora dia tena zavatra ngeza be mihitsy izy io. Ny olona mantsy matetika dia variana any amin'ny hoe miracle any amin'ny manasitrana satria zany zavatra pétillante mamirapiratra, zavatra manaitra zany, profesia, zavatra oatra zany fa ny mpiandry satria io rôle na mpiandry io tena hoe ny ankohonana ohatran'ny hoe ray aman-dreny mitahiry ny zanaka ao an-tokantrano, dada sy mama. Raha misy fanafiana dia miaro, raha misy blessena ao an-tokantrano, misy zaza anankiray lava, ohatra hoe misy déception miresaka lafin'ny fitiavana sotrany dia hita mihitsy hoe voakasika dada, voakasika i mama, ninona mahazo amin'io zaza io ninona tranga tonga amin'io zaza io dia voakasika za ray aman-dreny. Zany ny rôle ny mpiandry zany. Raha vao tsy manana an'izay émotion zay izy, raha vao tsy manana an'izay sentiment zay izy, manana an'izay natiora fiandrasana izay izy, dia mbola tsy eo amin'izay rôle sy fonction hoe mpiandry zay izy. Amen. Dia izay no kisary zay no tonga eny anivon'ny fiangonana hoe mpiandry izy, tena hoe misy lien, misy émotion fampitohy amin'ireo ondry ireo zany. Fa eto anefa ny tranga misy dia pastora manolana, mpiandry. Hitantsika ihany koa ny tranga hoe mpiandry manala devoly eo amin'ny système luthérien zany nandroaka démonie, teny ambotsoroatra, miditra amin'ny resaka politika. Bref, ny antony anambarako an'izay dia anaovantsika référence amin'ilay hoe fonction ana mpiandry ao anatin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fiahiny, fampitana ny sitrapon'Andriamanitra zany dia tokony zava-dehibe amin'ny pastora anankiray, mpiandry anankiray izay hoe émotion, sentiment, saro-piaro amin'ny ondry. Ilay mpiandry dia ondry ihany koa fa Jesosy Kristy ny tompon'ny ondry. Fa miandry izy, zany hoe chef na troupeau izy, ary miorienté ny ondry any amin'ny bonne direction mba tsy hivarina ny akady, andraso ny ondry kosa Jesosy Kristy. Moa tia vainao Petera, intelo nanontaniany Jesosy Kristy an'izany tamin'ny Petera hoe ry Petera, moa tia vainao intelo. Ianao malala ozy Petera satria fatatsika ny tantaran'ny Petera tsy indray mandeha izy no nandà an Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ihany koa eo ankilany eo dia amin'ny mahamesy azy mpandinika ny vosony fo dia mahay tsara hoe atraizany fitiavany Petera an Jesosy Kristy sy ny émotion Jesosy Kristy, émotion Petera ao anatin'ny fanompony, ny hafanam-pony, dia nomeny Jesosy Kristy rôle ho mpiandry izy hoe andraso ary ny ondrika. Dia ao anatin'izay hoe nomination nomeny Jesosy Kristy fonction ho an'ny Petera izay dia miaraka amin'izay ny autorité, miaraka amin'izay ihany koa ny fahatanterahan'ilay émotion divine, le hoe saro-piaro. Ary hitantsika nafa nampony Petera ny tory filazany tsara ho fiahina ny ondry, ho fiahina asy ianao, satria izay ilay lien tao amin'ny Jesosy Kristy izay no tafapita tao amin'ny Petera, dia izay ihany koa no miseho eo amin'ny asa fitoriana sy ny fanaparitahan'ny Petera, filazan'ny Petera, fanambaran'ny Petera ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Verina kely amin'ity remarque ny sœur Lilatia hoe za aloha tsy miteny hoe tsy ampy ny fanatrehan'Andriamanitra reny, fa nateo aza ny vorony zanak'Andriamanitra gaga afaka nanao ninina ny devoly. Zany hoe raha fitiniko zany hoe fanatrehan'Andriamanitra no ilay fanatrehan'Andriamanitra tsy ampy tao anatin'ilay assemblée zany, ohatra hoe ilay zakabe zany. Zay fahazahoako an'ity hevitra mpitainy sœur Lilaty hoe no nahatonga ny reny hetsika ireny tanteraka hoe lasa misy firaisana ranofo tanteraka tao amin'ilay zakabe. Marina izay, possible izay, satria rehefa présent eo Andriamanitra dia afaka manidy ny porta rehetrarehetra izy, tsy afahan'ny Satana mihetsika. Fa lay tranga tao amin'ny Joba toko voalohany 9:5 dia misy zavatra tian'Andriamanitra aseho mihitsy, ary tian'Andriamanitra ho porofona ihany koa tamin'ilay hoe
rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Satria fatatsika ny tantaran'i Joba fa isan'ny zavatra tena tiany n'Andriamanitra ho naseho tao anatin'ny tantaran'i Joba dia ilay voninahitr'Andriamanitra sy ilay hoe tsy misy marina tahaka ny Joba dia tia-tany. Zay hoe tsy misy marina zay dia midika ihany koa manome image an' Jesosy Kristy hoe tsy misy afaka mitondra famonjena afa-tsy Jesosy Kristy tia-tany. Ka ninona zany zavatra tonga tamin'i Jesosy Kristy dia tsy niala mihitsy tamin'i Jesosy Kristy zay hoe tsy nisy toa azy. Ilay famonjena tsy niala tamin'i Jesosy Kristy mihitsy. Dia izay ihany koa hoe fahamarinana tsy niala tamin'i Joba mihitsy. Ninona zavatra niseho tamin'i Joba, ny ankohonany, ny piasany, ny fananany, ny tenany sy ny sisa rehetra momba ny fiainan'i Joba izay nakasika azy rehetra rehefa nisokatra ny porta nahafahany demonina napatra taminy afa-tsy ny ainy ihany. Zay zao dia manambara ny autorité an'Andriamanitra hoe présent Andriamanitra. Tsy nisy marina tahaka ny Joba, présent teo Andriamanitra, fa teo ihany koa Satana. Zany hoe eo zany dia misy volonté divine tsara mipetraka tsara mihitsy hoe misy olo marina Joba, fa présent eo Andriamanitra, fa Andriamanitra ihany koa dia afaka manome alalana tsara mihitsy ny démonie anapatra amin'ny olo marina anankiray. Fa nitranga eto, za tsy teny hoe olo marina ny fivoriana JMJ, olo marina ilay pasteur nan'olona, fa Andriamanitra monsieur permettre tsy teny an'izay ary tsy mino an'izay fa ny tokory fotsiny hoe ny zavatra tahaka an'ireny amiko aloha reny hetsika rehetra reny dia mitovy amin'ny hetsika hoe scout, mitovy amin'ny hetsika voyage d'étude, mitovy amin'ny hetsika coralie, mitovy amin'ny hetsika voyage organisé. Mitovy daholo zany zavatra resantsika izany. Zany hoe satria système no iojoroan'ilay fiangonana. Hafa mihitsy mantsy ilay contexte amin'ny Joba, hafa ny contexte Noa. Reny dia afaka manambatsika hoe zanak'Andriamanitra, préfiguration ny zanak'Andriamanitra, préfiguration ny Jesosy Kristy, fa ny zavatra organisé, JMJ, collégium, ny hetsika sampana tanora kristianina, ny skotia, ny hetsika FLM, ny hetsika vaony olo koa collégium sy ny sisa rehetra apokalypsy, zay afaka tonontsika araka ny dénomination ao anatin'ny système daholo reny. Alléluia. Fa tsy ordination avy any ambony, fa ilay mpitarika izay nanangana n'ilay fiangonana manana ny système azy manokana araka ny dogma sahaniny sy ny dogma ijoroany, ny religion izay maharesy lahatra azy, dia izy no manao an'ilay organisé. Zay mahatonga anany teny teo hoe voyage d'étude, coralie, zaikabe, scout sy ny sisa rehetra. Ary tsy ireny hetsika ireny ihany, satria ireny manao effet mamirapiratra ary tena tiany démonie mihitsy zay. Hoe mikendranyireny hetsika ara-pivavahana ireny, manao effervescent ao anatin'ireny hetsika ara-pivavahana ireny zany tena hoe mahafaly ny démonie mihitsy. Satria rehefa misy zavatra miseho anatin'ireny dia mazava ho azy voilà les réactions, hitantsika ny réaction hoe manahoana ny sentim-pon'ny olona, manahoana ny fataitaran'ny olona, manahoana ny fifalian'ny olona, maneso ny fiangonana, maneso ny filazantsara, maneso ny anarana Jesosy Kristy, ary zay le tena bian'ny Satana. Alléluia. Alléluia. Dia izay mahatonga anamy klasy an'ireny hetsika hoe JMJ reny ohatran'ny voyage d'étude, ohatran'ny coralie, ohatran'ny scout. Any amin'ny scout zany banal be zany. Za zao mitémoigner anareo, za zao hoe fa sefona sampana mena. Tsy tononoka eto ny sampana nisy anahy tamin'ny zava-nifotoana izany. Mpitondra ny sahana zany tovolahy. Fatatsika ny tantaran'ny mpanazava, ny vorokely, ny lovitô. Fa any amin'ny scout any banal be reny hetsika tahaka ny tranga tany amin'ny JMJ reny. Mba tsy ilazako amintsika fa miariary ny asan'ny nofo, miariary ny asan'ny nofo. Ça ne veut pas dire hoe fiangonana anankiray mikarakara hetsika zaikabe dia tena hoe masina sy tsy misy tomika io hetsika io. Non, 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 non. Tsy d'accord amin'izany. Tsy d'accord amin'izany. Miariary foana ny asan'ny nofo, ary tena hoe manana ny pouvoirany foana ny démonie s'infiltrer any anatin'ireny hetsika ireny.
ampiseho ny herina izy indrindra ho any amin'ilay tanjony ahafahany manazoketany anarana hoe Jesosy Kristy, ahafahany manambany ny fivavahana kristiana, ahafahany misalira ny filazantsara, ahafahany misalira ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty. Zay ny tanjony tengony. Malgré ny olona varinany amin'ilay hoe pasteur tsisy ilana azy JMJ zany fiangonana tsy mamela, ny fivoriana ohatreny tsy mamela sy ny sisa rehetra. Za dia mampirisika anao raha mbola misy ny azo atao dia mamonjy fiangonana, mamonjy assemblée, fa sondeo tsara fotsiny, fa ataro tsara fotsiny hoe aiza inona ny tokony asiako ny tongotra, manahoana ny tokony fijeriko, manahoana ny tokony famonoana tenako ao anatin'ny renetsika ireny, ary mila maily foana satria misy ihany koa ny antsoina hoe sinagogan'ny Satana. Ary marina foana ny tenin'ny Paoly fa hoe ny nofo manohatra ny fanahy, ny fanahy manohatra ny nofo. Raha hitadeta kely ary sika expérience hoe fananina ary ny pastor iny no lava. Zavatra roa no mety iseho. Na iny pastora iny mihitsy no ambody mitafy ody jana kondry tahaka ny efa hitantsika manerana amin'ny Madagasikara sy manerana n'ity planeta ity. Mitandrema ianareo ozy Jesosy Kristy fa maro ny ambody izay efa s'infiltré any anaty fiangonana rehetrarehetra any manao fitafiana ody janakondry. Dia eo sika afaka miteny amin'izay hoe misandoka fonction izy manao usurpation. Apôtre Cohen mamboatra vitana, mpisorona, mpiteny hebreo, mpaminany 2013 ohatra zany, sy ny sisa rehetra, mpanasitra be da be izy atao amin'ny Facebook ato, mpitoroteny, mpiandry ohatrany ka eto, fa araka ny voany ny asany. Teo tsika dia miteny hoe miariary ny asany nofo, fantaro ny voany ny asany. Zany hoe mitoroteny eo izy mety teny hoe manjeranjera olona, mety tena hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra. So raha baka hiaky sely lery aty mba tsy haiko, tsy fantatra. Fa un jour ou l'autre tsy maintsy miariary foana ny asany nofo. Tsy maintsy miseho foana izay vo zay hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny trangan-javatra anankiray. Ny trangan-javatra faharoa ihany koa dia hoe tena hoe nanolo tena mihitsy ity lehilahy ity anao ny asan'Andriamanitra. Fa eto kosa, eto dia manipiresaka amintsika, ary eto ny gravy any amin'ny fiangonana evangelika surtout. Bref, na tsy evangelika ihany, fa na ny fiangonana sofiny ary efa ahitana zany taratra ihany. Presque ny fiangonana zany. Ny fitafian'ny vehivavy, ny mpino ao anatin'ireny fiangonana ireny matetika dia Lady Gaga, Tinsimena, miarantsiny amin'izany zavatra tononoko rehetrarehetra izany. Rihanna, ny mpino evangelika amin'izao, ohatran'izany daholo ny fitafiana, ohatr'izany ny comportement, ohatr'izany ny fietsiny. Fa juste fotsiny izy mihira evangelika hoe mihira hira mambampifo fotsiny izy ohatra hoe tompo misaotra anao aho, ny fahasoavanao aho, mihira mampidina fanamasana sotran'izany izy dia toucher ny émotion an'ny olona fa tsy ny seza fiandrianan'Andriamanitra no voakasika le olona eo lasa voaentana. Dia lasa adin'ny olona ny fitafiana, adin'ny olona ny fietsiny fa Lady Gaga, adin'ny olona ny comportementany fa Tinsimena, adin'ny olona ny fitondran-tenany fa Rihanna, adin'ny olona fa Shakira, io mihira Jesosy io amin'ny altara io. Androany alahady miakatra altara iny vehivavy iny. Amin'ny lahady voalohany faharoa mbola izy ihany miakatra mitarika louange. Amin'ny lahady fahatelo fandraisana mbola izy ihany faefatra fahadimy. Tsy mandray mesure pasteur. Tsy mitory fibebahana édification pastor. Tsy mananatra i pastor. Tsy mba ambara ny mpino zany hoe ny ao anaty any no mivoaka ety ivelany, tsy tenenina ny mpino. Hoe ny fitafiana Jezebela sy ny fitafiana mamofady makafana rehetrarehetra, ny enatra dia fitanjahana
ary ny fitanjahana dia midika fa ozona noa sy ny sisa rehetra satria tehirizina ny mpino safosafona ny mpino ary ny trano fivavahana dia tsy ilay vision Jesosy Kristy hoe fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny olona rehetra fa ianareo kosa manao azy ho zoy fierena fanaovana spectacle sy feno brigand sy feno politicien sy feno mpiatsara velatsy sy feno sy ny sisa rehetra danger be mihitsy fa namafy finoana be takininina ary dadapasy amin'ny lahady fahatelo izy manomboka amin'izay tratra ny fitsiriritana tsy adala nge Joseph Genesis toko faha 7:30 andiny voalohany hatramin'ny faharoapolo tantaran'i Joseph sy vadin'ny Potifara voaniainga ny séduction voaniainga ny fihetsika rehetra andavo hoe avy aty amin'ny BAE avy aty amin'ny mamasosy fa voaniainga zany rehetrarehetra zany langue de vipère zay venin zay vo potsaka fotsiny fa tonga diniany Joseph aza manome fitoerana ho an'ny devoly toero ny devoly fahavalonareo zay ny mesure d'accompagnement taony Joseph ary zay ny tenenako amintsika hoe afa ny olona manana ositra fa tsy ny olona mandeha amin'ny vocation hoe te hanao asan'ny mpitandrina marina ary tsy diso ny tenin'Andriamanitra fa hoe tsara ary ankasitrahana ny olona anankiray ny mpino anankiray maniry ny asan'ny mpitandrina fa miaraka amin'izay zava-dehibe ny ositra ary zay ny tsy nalavan'i Joseph dia mety andinika angamitsika hoe maninona ary ny kahany David any amin'ny Samuel toko faharoa 2 Samuel toko faha 1:10 David Batseba Uri maninona ary David zany nefa David tena manana ny ositra feno de feno ny kapoaka kozy izy mihitsy nanambaran'izany any amin'ny bokin'ny Salama ositra maninona izy ny lavy tamin'ny Batseba mety andalo any amin'ny saitsika zany resaka izany fa za miteny amintsika fa eto dia misy David manana ositra fa mbola lava maika avafa olona anankiray naniry fotsiny izy ny asan'ny mpitandrina za tsy miresaka ambody mitafody zanak'ondry manao usurpation na fonction ilazako amintsika fa hoe manana adversaire de taille isika ny adversaire atsika dia tena hoe ngeza be Goliata be mihitsy ary ny mahafinaritra ry havana David nalavo ary ekena fa nandray izy nandray ny famaizana avy amin'Andriamanitra izy fa marina foana ny tenin'Andriamanitra hoe nalavo mipito aza ny marina dia tafarina foana ary mino fa raha pasteur FMPM izany ka nandray ny ositra avy amin'Andriamanitra ekiko fa nandavo tovavy izy 13 taona grave zany 12 taona 15 taona fa Andriamanitra tsy toa manana ny fomba anarenany azy foana raha nandray an'ilay ositra tamin'Andriamanitra izy raha ohatra nanao ny fonction responsable daholo re tompoko isika rehetra izy voalohany indrindra responsable tamin'ny tenany satria izy nanome fitoerana ho an'ny devoly tsy nanohatra ny devoly fahavalitsika izy tsika tsy mitolona amin'ny nofamandrafa ilay lehilahy moa zany tonga dia nalay mihitsy 13 ans 18 ans 19 ans mampimely izy tolona amin'ny nofamandray izy tolominy hialatsiny amin'izay ohatran'ny kisary image kely zay bref mampanahiro tsy mitolona amin'ny nofamandratsika fa manana ny fitsarany azy Andriamanitra za tsy tsara azy du moment ny olona anankiray hoe nandray ositra du moment ny olona anankiray vao ositra Andriamanitra tsy manana affaire amin'ireny olona ireny fa manana affaire amin'ny Satana ary zay foana ny antony fanambarantsika sy fizarantsika tsy manana affaire amin'ireny olona ireny fa manana affaire amin'ny Satana inona ary ny torohevitra inona ary ny tokony ho mesura raisitsika manoloana an'ireny zavatra ireny remarque kely faharoa hoe za aloha miteny hoe tsy ampy eny efa voavalintsika teo eny fa misy anankiray tiako vakina ato ambany ato tsy voavako le izy tsy voakisako le somary be kely ny écranko fa zafady misaoty be le bon
inona ny solution vakitsika ny baiboly Jaona voalohany a toko 7:7 sy 10 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy 1 Jean 3:9 et 10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Za koa aza malahelo fa ilay réseau ratsy a tena hoe nipuan'ny réseau ne dia zay foana hoa ny témonia manokatra tuyau izy a dia iny tuyau iny fonosany papier cadeau, fonosany JMJ, fonosany fonction pastorale, fonosany don spirituel, usurpation zany resantsika zany a. Mety ganga mitsika hoe maninona no usurper ny démonia ny ministère an'Andriamanitra sy ny don ao amin'Andriamanitra. Oui, capable amin'izany ny démonia. Andriamanitra dia fanahy, démonia ihany koa dia fanahy. Ny rivotra mitsoka amin'izay alehany dia tahaka izay ihany koa izay naterak'Andriamanitra. Ilazako amintsika hoe ny fanahy zany dia manana an'izay hoe image hoe rivotra izay. Ny rivotra tsy afaka tohanantsika satria tsika nofo être charnel isika, fa ny esprit dia mitsoka tahaka an'izay rivotra izay ary s'infiltrer izy partout. Ilazako aminao zany hoe ny fanahy, ny démonia dia mitady foana izy cher ho andevony satria izy tsy manana fitoerana izy. Wazavaiko vetivety zay. Ny anjely mpidera dia manana ny toerana natokan'Andriamanitra ho azy izy fiderana. Midera ho an-danitra ao. Ny zava-mananaina efatra sy ny lolona 420 zao dia 24 heures sur 24 heures izy apokalipsy. Midera an'Andriamanitra zany hoe toerana tsara dia tsara. Ny anjely kérubima dia manana ny fonctionany izy, nomen'Andriamanitra mahanjely kérubima azy. Ny anjely akoatra ny kérubima misy ny messager mpitondra hafatra, mpitondra vavaka dia manana ny fonctionany izy. Amin'ny mahanjely mpitondra vavaka azy, mpitondra hafatra azy, mitondra faminaniana, mitondra nofy ho an'ny olona anankiray, mamango ny olona anankiray ao anatin'ny torimaso. Expérience zany resantsika izany fahitana any amin'ny tontolo ny au-delà ihany koa. Fa i Satana kosa fanahy, anjely, nazera dia tsy manana fonction intsony ao amin'Andriamanitra tsy toy. Point ngeza be tiako fantatrao zay. Tsy manana rôle satria déchu izy, voazera izy, voongotra teo amin'ny fonction mampidera azy izy. Dia rongotra izy ka mitady olona ho ampiasainy hitoerany. Tahaka n'ilay anjely no tanisaintsika teo hoe kérubima sy ny anjely mitondra hafatra isan-karazany mitoetra amin'ny fonction ny nomen'Andriamanitra tsy toy azy araky ny asa mifanandrify sy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa i Satana kosa no izy déchu voazera dia mitady olona être charnel izy ary eo ny tena hoe fitoerana nofo. Ary zay no mahatonga ny baiboly miteny hoe ny nofo aman-dratsy tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra satria d'ailleurs tao amin'ny sahany edena ny nofo mihitsy no antsoina hoe enveloppe voalohany indrindra faharoa tao aorianany nanjeranany Satana le hoe hitanao rehefa vao manomboka mamaky ny Genesisika hoe ary ny aizana nanariny ny tany obscurité. Satana ny resaka eo ary ny aizana nanariny ny tany dia ny evaeva teny fotsiny zay hoe fanapahana eny amin'ny rivotra dia du moment amin'izay Satana fanahy tonga amin'ny olona anankiray dia lasa manana fonction izy araka ny esprit be da be isan-karazany amin'ny mahademony azy. Dia zay no mahatonga le hoe mpanolana manao firaisana ranofo amin'ny JMJ, politicien, escroc sy ny sisa rehetra, mpilaza baratin, mpamitaka sy mpanapatra sy ny brigand resaka sécurité sy ny sisa rehetra ny ity amin'ny réseaux sociaux ny mpampidera
fitombenana sy ny papidera fietsika rehetra resaka salonge esprit ny demony isan-karazany satria efa mahazo toerana ao amin'ilay olona mahazo fonction miasa amin'izay izy araky ny fonction any avy araky ny esprit any avy jusqu'à ce que hoe mameno an'ilay fanafito ny demonia fafenona ny plénitude any fanaratsy. Alléluia. 1 Jean teo sika teo 3:9 venenako vakina ilay izy izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria nyvony mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Eno tsara ty fahafolo ty izany mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny demonia. Alléluia. Misy fotoana nampianatra misy fotoana efa nizara tsotsotra nataoko tsotsotra ty amin'ny Facebook ty resaka naterak'Andriamanitra ty fa nisy fotoana misy cellule tato tokantrano de nazavaiko ny resaka hoe naterak'Andriamanitra. De ty verset catégorique tsy ampiana tsy analana Jaona voalohany toko 7:7 ety no tetaheko hoe izay naterak'Andriamanitra no tsy manota. De nisy pasteur teo nisy mpinotsotra teo nisy conducteur de louange teo niara mivavaka teo zay de rehefa nidetahena ity nazavaiko ity hoe izay naterak'Andriamanitra tompoko de tsy manota tsy misy resaka izany ravany cellule satria tsy niaccepté an'izany ny pastora sasany tsy niaccepté an'izany ny conducteur de louange sasany tsy niaccepté an'izany ny mpino ary tsy vita kory ny famaranana ny amin'ny cellule. Tsy de izay loatra ny but hoe ravany cellule fa ny tena tanjon'ny satana tao anatin'le izy de le hoe tsy miaccepté itsika fa hoe eo anatrehan'Andriamanitra tompoko ary mazava ny soratra masina. Tsy ronono zany resahako atsika zany fa vetikanina mazava be ny soratr'Andriamanitra fa izay naterak'Andriamanitra dia tsy manota. Raha mbola manota zany tsika dia tsy naterak'Andriamanitra. De ozy angambitsika hoe ahoana zany le hoe ahoana le passage biblique misy passage biblique miteny hoe bara io izany tokoa zanak'Andriamanitra isika mpandova araka ny teny fikasana sy ny sisa rehetra oui ekeko reny fa du moment isika hoe manota dia tsy naterak'Andriamanitra tsy mbola nateraka isika. Ahoana indray ny karaha ohatra hoe manohatra fahotana isika mbola azo mpanahy isika. Ohatra hoe za zany dia misy fakapanahy mikary isaka eto hoe vehivavy io misy mpihira en groupe de louange manao isaky ny miakatra estrade izy de manao mini-jupe foana ny fipetrany tsy mipetraka tsara izy de misy moment izy mitongilana dia miseho zay tsy tokony iseho de misy fantasma any anatin'ny saiko any misy fitsiriritana satria zay nambaran'i Jesosy Kristy hoe ny fitsanganjagana dia misy fisainana sy fieritreretana ila zany hoe magravy amin'ny danger ny nareo vehivavy rehetra mialatsiny amin'ny tenan'izany fa il suffit fotsiny eo am-piangonana misy an'izany zavatra resahako zany ary ny tenako zao nefa l'expérimenté an'izany tsy mora mitory teny eo ianao fa misy vehivavy ratsy fipetraka eo miaraka amin'ny fiakanjo tsy motina fa mibarataka ianao amitory teninao ery amin'ny altary ery fa lemena zany ny proof fa nofo isika zany ny proof fa mbola tsy nateraka isika satria du moment fotsiny misy an'izay fantasme izay ny anatin'ny sainany de efa nanota satria efa nitsiriritry zay ny mahagravy amin'ity hoe vitsy de vitsy no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandainga ary tsy manaiky ny herin'ny filazantsara sy tsy miara manaiky amiko ary tsy miara mietry amiko ao anatin'izany fahalemena izany. De hoy isika hoe ahoana zany za zany mbola tsy nateraka indray ny fahaterahana indray tompoko sady mitondra fanazavana dia misy ny antsoina hoe travail. Hitanao reo ny vehivavy rehefa hiteraka izy 9 mois izy mitondra ny zazy ao an-kibo de isika izany ao anatin'ny antsoina hoe travail ho ateraka indray fa tsy efa nateraka indray ary zay mazava be ny ambaran'ny Jaona toko 1
zay nateraky ny nofo dia nofo ary zay nateraky ny fanahy dia fanahy. Kategorika zany tsy misy fanazavana apino ambonin'izany sy analana ambanin'izany. Metabe isika mpitory soratra masina no manampinampy sy manatefitefy par rapport amity 1 Jean 33:9 ity. Bon d'ailleurs zany tsy mbola misy nge zany nateraka Andriamanitra satria mbola tratra manota, mbola tratra lavo, mbola tratra cela oui. Grave be io nateraka Andriamanitra io. Avy ihany ambony vetikanina ho azy andray sahazo. Ajanoko eo le resaka. Ajanoko eo le izy. Fa aoka sika ay anetry tena fotsiny ihany hoe ao anaty travail ateraka zany hoe miasa Andriamanitra miteraka atsika amin'ny zavatra contexte be da be isan-karazany, mampianatra atsika ny sitrapony izy, manefy atsika tanymanga volavolaintsika ao anatin'ny fahaterahana daholo zany, miainga ao anatin'izany ny resaka transformation, transfiguration, métamorphose, régénération, miara-miasa daholo zany mitondra atsika ho any amin'ny fahaterahana indray. De rehefa teraka isika tapaka tanteraka ny didim-potra, ny cordon la mampitohy atsika amin'ny mama. D'accord sa tsy d'accord? Tsy misakafo amin'ny eny intsony sika, ilay kibo mitondra atsika. Fa afa mihitsy amin'izay sakafotsika, mihinana ronono de makany amin'ny vetikanina, miaina ny fiainantsika amin'izay tsika jusqu'à ce que autonome. Zay ihany koa ny image ny fahaterahana indray. Tapaka ihany koa ny cordon atsika, mampanota atsika, tsy mahalala ota intsony tsika. Ny vo no mitoetra atao anatsika, ny vo Jesosy Kristy no mitoetra atao anatsika. Tsy izao intsony ny velona fa Jesosy Kristy ny velona atao anaty. Hoy Paul. Zany lay nateraka Andriamanitra. Prisonnier de Christ ozy Paul. Voafonja. Jesosy Kristy manafonja atsika. Misy fotoantsika misaina sy mieritreritra araky ny fisainantsika maha-olombelona atsika. Prisonnier de Christ. Ny fisainantsika sy ny fieritreretintsika voahidy ao amin'ny Kristy. Voahidy, voatery. Izay ataontsika dia any Kristy, izay iainantsika dia any Kristy, izay ikrizatsika dia fikrizana ao amin'ny Kristy, ary ny fahafatesantsika, fahafatesana ao amin'ny Kristy. Nateraka indray isika amin'izay fotoana izay. Tsy mahay manota satria ilay vo Jesosy Kristy no mitoetra atao anatsika. Izay rehetra eo ambony eo nanota, izay rehetra mitoetra ao amin'ny ota dia tsy mahalala an'Andriamanitra tokoa, tsy mahalala an Jesosy Kristy. Izay raha manano solution amin'io reny tranga zaikabe sy reny hoe efa manana fonction amin'Andriamanitra, meteza isika ateraka indray. Ary ny fonction aoka ny fisainatsika sy ny fieritreretantsika, ny faniritsika, zafady fa misy appel raha maheno vibration kely nareo any dia ialana tsiny fa misy appel mitra ihany koa hoe eo ihany ny setipotsika te hiasa ho an'Andriamanitra, ny fisainatsika sy ny fieritreretantsika te hanao ny asa ao amin'Andriamanitra, fa aza mihetsiketsika eto an-tanàna aloha ozy ny Baiboly, ozy ny afatra Jesosy Kristy, mandra-panafinanareo ery avy any amin'ny afokositra. Fa tsy ampy arapaky ny démonie tsika. Tsy misy dikany amin'ny démonie zany zaikabe zany, tsy misy dikany amin'ny démonie zany FKTLM zany, tsy misy dikany amin'ny démonie zany JMJ zany, tsy misy dikany amin'ny démonie zany robe pastoral zany, tsy misy dikany amin'ny démonie zany hoe pisorona sy Cohen pisorona mitoviana, prophète vita ny démonie ny manao copie conforme an'izany, manao usurpation an'izany. Meteza isika ateraka indray 1 Jean 3:9. Tsy mahay manota isika rehefa nateraka indray. Rehefa ny vo no mitoetra atao anatsika, vo Jesosy Kristy, dia haitsika zany hoe tsy manome fitoerana ho an'ny devoly, manohatra ny devoly fahavalontsika. Haitsika tsara ny manavaka hoe ny démonie dia tsy nofa mandraty lomona, ohatra n'ity pastora ity mitolona vehivavy telo, fa ny démonie dia fa naratsy eny amin'ny rivotra,
le nazavaintsika teo. Ny afatra fanampin'izay ihany koa dia hoe jereo aloha ny tenako, jereko aloha ny tenako, jereo ny tenanao, izay tsika efa mitondra eto zany dia manao an'ilay tsy anjerintsika rehetra hoe zay tsy nanota taminareo no kitoraka azy isory aloha ny andro eo amin'ny masonao, zay vao manala ny andro eny amin'ny zay vao manala ny rindrina sy ny vatakazo eny amin'ny tapikandro ny sasany, mamelany eno ny fatsifatany zay nataony. Dinio daholo ny zavatra resahako zany. Ain'Andriamanitra ny manarina azy raha Andriamanitra miantso azy. Tsy midika akory hoe misy firaisana ranofo tao amin'ny zakabean'ny GMJ dia ny mpino izay tonga tany rehetra dia mpino sadika, mpino vetaveta, mpino pervers. Tsy miresaka baiboly fa resaka comportement. Tsy any ny jugement, tsy manana an'izany jugement zany tsika, tsy atontsika zany fa andao ny sitrapon'Andriamanitra no ambaratsika. Ary zay no nambaratsika androany hoe tsy misy dikany amin'ny démonie, zany hoe manao rappel amintsika zany, mampatsiahtsika zany hoe miambena mandrakariva fa ny devoly fahavalontsika dia mierina tahaka ny liona mitady zay arabana. Nombre de personnes nitanjaky ny fiangonana anankiray Vatican zany matanjaka, manana ny système izy, manana gouvernement takely mihitsy izy, manana tafika izy, manana volamena amin'ny taoniny izy, manana église partout izy mondial. Fa fatatsika fa hoe pretra firiny lava miariary miasa nofo, tsy misy dikany amin'ny démonie sœur sy frère. Endre tahaka ny voromailala, mamitsaka tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala, menarana biby maloto. Mampianatra tsika foana ny soratra masina, aza taitaitra, aza miseho marina alohan'ny patriarka, aza miseho marina mihoatra andry David, aza miseho marina mihoatra amin'ny hafa. Jereo aloha ny tenako, jereo aloha ny tenanao, efa nateraka indray vainao. Andao sika hijery ny tenantsika, andao tsika hijery ny ankohonantsika. Amen. Tsy misy dikany amin'ny démonie amin'ny s'infiltrer ao amin'ny tokantranonao, mahatonga ny ray mpianakaviana anankiray anolana ny zanany. Tsy misy dikany amin'ny démonie ny s'infiltrer amina dénomination anankiray FMPM. Ka pastora mitolona vehivavy anankitelo, ary tsy izy ihany. Tsy misy dikany amin'ny démonie s'infiltrer any amin'ireny resaka skoty, reny resaka zaikabe JMJ reny resaka voyage organisé reny, ray moa fa resaka zao tontolo zao. Tsy misy dikany amin'ny démonie s'infiltrer ao andapa ao. Andafo mpanao politika, manao ny ataony ao daholy. Tsisy dikany amin'ny démonie zany. Fa izaho kosa manafatra aminao anio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe endre tahaka amin'ny menarana, mora tahaka amin'ny voromailala. Aza misaraka amin'ny soratra masina, aza misaraka amin'ny baiboly. Zay nateraka Andriamanitra no tsy manota 1 Jean 3:9 ny voniny mitoetra ao anatiny tsy mahay manota isika rehefa nateraka Andriamanitra. Miteza ateraka Andriamanitra indray. Travail be io. Neufmois izy amintsika olombelona, ny fanisantsika olombelona tsy ny fanisan'Andriamanitra. Andriamanitra manana ny fimpitoanany. Izay fomba anaterahana itsika ao anatin'ny fahendreny zay. Ary zay tsy misy fahaizan'olombelona sy fisainan'olombelona satria ny toe-batantsika dia tsirairay avy araky ny toan'ny fahotana atao anatsika amin'ny maharasy adamika atsika. Dia miankina amin'izay misy fahendren'Andriamanitra miteraka atsika, manateraka atsika, manamboatra atsika. Izay ny tsofako ranonao hoe aoka isika materaka indray, miteza atomboy amin'ny fahatsoram-po, falemem-panahy, fahavononana, iaika sy anaiky ny sitrapon'Andriamanitra miainga amin'izay aloha. Mamoaza fo mendriky ny fibebahana dia manomboka petit à petit miainga amin'izay hiasantsika Andriamanitra. Mirary soatsika rehetra. Sotranao zay Jesosy Kristy raha mbola afaka
Mizara ny sitraponao tao anatin'ity fandarana ity. Midera sy mankalaza ny anaranao. Ianao le tompo no manamasina ny teny sy manisy tombo-kasiany an'izany ahafahan'izany teny izany anasitrana fon'olona maro anarina andreo efa lava ihany koa ary hitandremana izay mbola tsy lava araky ny tranga izay nambara teto. Betsaka ny tranga izay mandavy sy manimba anay eo amin'ny fiainanay satria izay tompo aho dia mbola nofo, nateraky nofo aho dia mijanona nofo. Ianao nefa nampianatra anay fa ny nofo aho dia manohitra ny fanahy, ny fanahy ihany koa dia mifanohatra amin'ny nofo aho ary mifanohatra izy roa ireo. Mangataka aminao izay tompo aho araky ny alehiben'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ny famiraponao. Ho malemy fo izahay, ho tsopo izahay, ho sincère eo anatrehanao aho, mba olona hanaiky ateraka indray, ateraka amin'ny teninao, ateraka ao amin'ny ositrao, ateraka ao Jesosy Kristy amin'ny fitiavanao, ny famindraponao, ateraka ao amin'ny fanafahanao, délivrance avy aminao, ateraka ao amin'ny fahendrenao, ateraka ao amin'ny autorité-anao. Mangataka aminao a Jesosy Kristy izay rehetra maniry an'izany fahaterahana indray izany amin'izao ora itenenao sy vavahako zao, izay manana an'izany etapo izany, dia tanterao aminy izany Jesosy, tanterao aminay izany tompo, tanterao amin'ny tokantranony izany. Iro avazoko ny zavatra rehetra ho ianao. Alleluia. Ny anaranao Jesosy Kristy ny eran'ny filazantsaranao no hiproklameko an'izany, no anabarako an'izany, tombo-kase an'izany, mitondra délivrance ho an'izay maniry sy dia ho afaka. Nizany izy efa lava, nizany izy efa nenjera, nizany izy izay ao anatin'ny fanemenay. Dia ianao Jesosy io, ianao sy ny eran'ny filazantsaranao, ny fahefanao, fananganana amin'ny maty, proklameko fiandohan'ny fahaterana indray ho anay tsirairay avy aho izay mangetahita an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, rasoantsika rehetra tahiny Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny vonahany daholo. Veloma tompoko.